Adimpanahy. Tonga amin'ny ambara tonga fahatelo ihany aty. Enjana vao nahatody ny tanjona. Betsaka ny lalana ny diavina. Mafy ny sedra fa vita ihany. Tsy maintsy miezaka mafy mba ho tafita amin'ny fianarana. Mila vonona ny vatana, saina ary ny fanahy hatrika ny ho avy. Zanaka lahatokany Dadasineny aho. Darolo no anaran'ny raiko ary Mariety kosa ny anaran'ny reniko. Ambohitrivo no anaran'ny tanàna misy anay. Misy dohany telo manodidina ny tanàna. Ipetrahana rangahy iray izay ny ray amin'ireo dohany ireo. Malaza mpanao ody mahay io rangahy io. Kaikailoso ny anarany. Rehefa maizom-bolana dia tsy azo lalovana eo amin'ny dohany io. Indray andro nefa raha siandravina nanao fanadinana iny aho, sendra tsy azo nanoarana. Tratra riva be aho tamin'izay. Ena maneho ny soany ery. Aleo farana anainga ny ity. Sady za sisa ny taraiky farany eto. Zay. Aleo aterina amin'izay. Azafady Ramose fa izay vao vitany aho. Mazotoa Ramose a? Mandram-peona tompo? Ay. Efa mimaizina zato izany andro izany. Sady vetivety teo dia tsy misy hita intsony na lehan'ny mpianatra rehetra hoe nakaiza avy ary. Aleo andeha hody aingana fa sotra tralina tika. Dadasineny ihany efa mitaitaina hoe nakaiza. Mbola misy adiny iray eo vao tonga ny an-tanàna. Ohatra ny mampatahotra izy izany. Aleo miazakazaka mafy ka hifanena amin'ny raneny toa aty. Ririnina matsy soka mora maizina kely. Rehefa nandeha elaela dia tsapako toa tsy mety tonga ny an-tanàna izany mihitsy. Tsy mety tonga saina nefa hoe mbola tsy tonga ny an-tanàna fa dia nandeha fotsiny. Aizary aho izany. Ohatry ny efa ela ihany nandeha izay a. Ny androko dia efa mialina ihany. Fa ahoana ary? Sao dia voan'ny tamberin-tany ary aho. Sa misy mpamosavy manodikodina ny lohako. Manao izay hahavery-saina aho. Ka tsy ho loza. Dadasineny ihany efa mitaitaina mafy miandry aho. Aleo ezaka ny andeha any. Sady ohatry ny lalana hafa izany any ity andehanako ity. Dia lalana makaiza nefa. Slegy. Mba ahoana ro Dadasineny izay? Mba mitsina avy iso zareo any. Heverin'izy ireo hoe mbola variana miaraka amin'ny namako indray aho. Aza matahotra nareo ry Dadasineny fa endry tsara ity zanakareo aho. Hafa ny taloha. Na dia misy aza indray fifamaliana ao an-trano dia tsy nataoko anefa tefana nianatra ireo izany sy ny tanjona tiako tratrarina. Hoay! Ary lasa tia amin'ilay tendrombohitra kely iray ity mihitsy aho izany. Ahoana mihitsy ary? Raha azoko tsara dia lasa tia andrefa tanàna io izany izao. Izany hoe tokony atsinanana izany. Dia ahoana ny atao? Sa nitsy any anaty alabe any? Nefa ohatra misy mikatsakatsaka any anaty alana izany. Tsy hivily andray ka
aleo manaraka lala mazava ihany. Tsy hay izany na olon-dratsy na biby masika. Zay vao afaka ilay mikatsakatsaka. Voay! Ary misy dobo aty. Zaho koa tsy mbola mpandeha aty mihitsy moa. Mahaliana izany. Mazany aza aleo ny dia trano toy izany e. Tsy haiko io dobo na misy fasimba na misy zazavavin-drano. Ary iny io aloha io ohatra misy aloka izany. Tena aloka mihitsy. De olona sa biby. Ohatra ny hoe olona raha fijeriko azy a. Tena olona io. De io iza nefa. Marina tsy matahotra izany. De ahoana ny atao? Aiza ny alehako? Io fa mihetsika. Rafikazo ilay izy. Dia nefa tenda ny haiko marina. Efeto ny tahotra sy ny teboteboka moa. Miampy ny fandefasana saina lavitra. Ary aloha tohizana amin'izay ny tia. Mafy rehefa teren'ny tahotra. Ny andro moa tena maizina tamin'izay. Any ka rehefa aloka dia mampatahotra avokoa. Nanomdiako hatrany aho. Kelikely avy eo nefa dia Otry, fa iza koa izany? Misy rangahy miantso izany. Ortovla, inona ny ataony se aty? Fa izy izany e? Fa izy se no miseho samaka aty. Ino seva izany e? Izy izany e? Dia aiza ianao izany? Dia maninona koa aty tsy azo andehanana? Tena tsy nisy azoko izay tia ilay rangahy ambara. Zaho tsy afa mihetsika. Tahaka misy fandrekerekeny izany. Manaiky sy mianahana fotsiny aho. Ito aho e. Eto amin'izay todiany seny misy aho. Izany kiakialosy. Kiakialosy? Aiza izany e? I kiakialosy. Io ilay rangahy malaza mpanao ody eo amin'ny tohany io. Matanjaka izy. Malaza eo an-tanàna. Mahay manjavona. Tsy hitako akory ny misy azy tamin'io izy niresaka tamiko io. Aiza ary izay olona eo? Eno ny feony nefa ny endriny tsy hita. Sao dia lolo ary izany nampamosavy lahy e. Tsy izay vao loza ny azo aty e. Variana be se izany tovla. Tonga soa dia mikiakialosy. Efa lalana natao an'ny se zao. Fa aiza marina ianao izany e? Miseho ianao raha tena olombelona. Dia lalana natao ahoana koa? Fa Andriamanitra ianao sa inona e? Dray. Aza manonona izany aty. Ito alohan'ny se ito Andriamanitra? Efa hoe aza manonona izany aty amiko aty. Mba fantatro se moa. Fa inona moa zavatra tokony ho fantatro nefa tsy fantatro? Tsy afaka mody eny ambohitra ifontsony se rehefa hariva tahaka izao raha vao mandalo ety amiko. Natura Radio,
Azony seve zany e. Tsy marina izany e. Tsy ianao ny tompony tany. Nefa na ny lalana monja iza tamin'io tsy hitako akory. Ny masoko trambena. Iverina any am-pianarana indray mbola lavitra ny lalana. Ny andro me alina ihany nefa. Dada sy neny ny an-trano efa mitaitaina ny amin'ny tsy fahatongavako. Aza variana ary tovolahy. Me alina ny andro. Androso sa hemitra. Raha androso dia manatona moramora. Raha hemitra dia tsy maintsy ho eto foana ny lalan'se. Raha iandro any. Sao mitetika any tsy ho azon'ny kiakialozy. Raha androso anefa dia ahoana ka? Tsy misy arakaraka. Tsara zany. Zay ny fahendrena. Zany tompony doany ety raha tiany seho fantatra. Tsy afa-main zany izay mandalo eto amin'ity doany ity. Lala tokana ihany ny azony olona andehanana eto. Ka mandrosoa ary zato izy. Ny arakaraka tsisy. Ay, ka velao ary andeha raha izany fa maika. Andraso aloha. Misy zavatra tsy maintsy entiny sety. Mba ahitany seny lalana mazava mandra-pahatonga ny tanàna. Mbola nisy zavatra nasainy entiko indray hoe mampazava lalana. Raha araka ny filazan'ny kiakialozy dia toy izao anaovany azy ao avokoa mahazo ny olona izay mandalo eo. Tsy maintsy mandroso satria maika ny tonga ny an-tanàna. Aiza ty ary? Fa inona ty? Aza be fanontaniana ry le kely ty fa raisy fotsiny aho. Le mampazava ny lalana iny. Arindana amin'izay. Ka meo lalana amin'izay ary ahy. Zay vao afaka. Tsy afaka maivamaiva ny ery aho zany. Ary aleo asiana miazaka sahana malaky. Tsy hijanona eto aho. Eto ary tongotro. Maivana ny fahatsapako ny tenako vantany vao afaka teo amin'ny kiakialozy. Asa hoe inona ny nahatonga izany? Mety hoe le meny an'ilay zavatra ve sa mety za le afaka teo ka afaka nanohy ny diakody ihany? Tonga tany an-tanàna Soamatsara ihany aho. Tena enzana ilay zavatra nitranga teo iny a. Mbola tsy hitako hatr'izay ny ainako iny. So ihany fa afaka tany. Efa ho tonga aty. Oay! Ary inona ilay jiro mirehadrehatra izany? Toa mitsolopoloko hafahafa izany. Dia ho sanatria ve ka... Nefa ohatrany tsisy ka. Toa misy mitondra izany. Jiro dimy no tazako izao. Dia ho iza nefa ireny? Ho litady avy e? Anatina ve asa tsy anatona? Aleo mailo ihany so mpanompon'ilay kiakialozy indray reto ka. Aiza ary izay zanako izay re olona? Hitanareo ve? Tena very ara-tsitsy izay. Tena arena kelina mivady angizy izay e. Natsotso ihany aloha izy re olona. Rokia! Rokia! Aiza re lahy e? Tena feo an-dady izany. Ie, tena izy mihitsy izany. Izany hoe olona hitady ahy izany reto miaraka amin'ny dady reto. Avitra ihany aho izany. Aleo valiana aingana. Dada! Dada! Roky!
Ny zanako. Hita ihany ny zanako re olona. Sotra tsikisika e. Fa mbola taiza lany zao vao tonga e. Inona nazo alatany? Dada, venareo ihany reto e. Efa natahotra mafy hoe iza indray ary reto. Nisy zavatra nataraika kely izay tany an-dalana tany dada. Ary aiza neny? Ay, any an-trano izy. Efa maimboly tery amin'ny fiandrasana ny lahy. Fa inona zavatra nataraika an'la tany e? Tsy izany fa nisy rangabe izay tafoana tamiko tany an-dalana tany. Rangabe hoe? Ie. Rangabe toy ny ahoana ly ty? Dia mbola sa mandeha irery ihany amin'ity andro efa alina ve izy e? Ka izay mihitsy no nahavariana taniko. Aleo izany hoany e. Fahitana sy fahatongavana laza ny zava-dehibe. Ndao amin'izay hiditra any an-trano. Dia efa milatsaka izany fanaly izany ry dada. Odry. Ary aiza ny kitapony lahy? Fangatsy ao an-damosiko. Fa ahoana ly ty a? Odry. Ary tsy mety tsapaina koa nge izany vatalala zany e. Marina hoe ry dada. Ahoana koa ary izany? Nefa izany nitsapany dada dia voatsapako tsara mihitsy dada. Fa ahoana ly ty zany e? Zako aza tsy mahazo. Tena efa fanaly ty e lahy. Ahoana tsara hoe ry dada? Tsy mazava amiko izany. Ko nahoana mahatsapa ny dada? Eny e. Tena efa fanahy e lahy. Fa inona ly ty nahazo an'la tany a? Ambarao haingana. Izao nga mba fantatry ny reny lahy dia asa fotsiny. Andraso hoe. Vaka ny saiko teo. Tsy takatro ny zava-nisy. Ny fampitsapy zazy dada. Efa fanahy ny sisa. Inona no nahatonga an'izany? Nefa ny fahatsapako dia vatana no fa mandray ihany aho. Nikaroka hevitra inga ny zazy dada mahana ny olana mba tsy ho fantatry neny. Neny rahateo moa olona mora taitaitra izay ihany. Ie. Ka ahoana e? Tantarao? Tena le rangabe ry dada. Le rangabe? Maninona le rangabe? Tena izy mihitsy ry dada. Izy nanakanatany an-dalana. Izay no nahatonga taraiky. Dia nataony ahoana lahy? Tantarao amin'ny Atsipriany. Ainga ny lahy e. Inona ny zava-niseho tany? Nanao fanadinana ho azy androany. Dia izany taraiko farany. Tratrariva aho. Tsy haiko fa toy ny verisay izany aho. Ay voasariko le rangabe io. Misy dohany izay ry atapoka voany ery. Dia lasa teny ny lalako. Dia nisy zavatra miheny azy izay. Ay ny vatako izany no nalainy. Ka gaga mantsy no ny afaka aveo fa tsapako maivamaivana izany ny tenako. Aika izany izao ny vokany. Tena marina hoe. Tena misy tsy azoko tsara ly ty a. Aza vao tsara hoe. Eno tsara ary ahy e. Tena vendrana mihitsy le zalahy ty. Sa moa izany hoe le zalahy iny. Sao azoko ny vatany. Sotra ny zanahary sy ny masina. Ny fanahy indray tsy makaiza iny. Ary aleo atao fombafomba rehetra mba
Itombondray ny asina. Dia lasa teo ny sain'ny dada nitady hevitra ny hanafotana ny vatako. Zaho ihany koa nasasaina mafy ny hamerenana ny fanahako ao amin'ny vatako. Tena enjana letsy izany Rokia. Dia tena fanasesa izany lahy io. Dia inona ny atao ry dada? Zao letsy ny ndeha atao a. Hoe ahoana ry dada? Ndao hiverina any ainga antsika selahy. Tsy hoany a. Tsy andeha ho antsony a. Ny vatako ary efa lasany. Tsy letsy a. Tsy maintsy mandresitsika. Fa zao. Hoe ahoana ry dada? Ao an-trano aloha a. Ilaza amin'iny ve? Aza makany ianao ka. Raha maninona eo eny dia vao maika ho sahirana tsika. Tsy izany letsy a. Aka akanjo mafana a. Hay ve. Aingana ry dada e. So tratry ny andro maraina eo ihany. Mijanona miandra eto ihany lahy a. Aiza ilay akanjo iny. Ity eto. Ary aleo asiana satroka ihany koa. Dia lasa sy dada nandeha miverina tany. Toy ny inona ny hafaliako hoe ho voavonjy ny vatako. Efa sahirana ihany hoe mifanahy renireny. Dada indray tsapako hoe mikorotana amin'ny lamina izany. Maika ny havany zava-misy. No nitafavoaka ny vavahadiny trano nefa izay dia Aingana lahy fa vohita am-bavahady inge tsika e. Mbola lavitra ihany ny lalana eny. Ena ry dada? Oay! Ary inona ireo zavatra hitako ireo? Tena Olo ty Rokia, tena mampianana ny lahy eo e. Ka mbola maninona le ty a? Efa hoe aingana aho a. Ka misy olona mitoto vary ireo. Aiza le ty izay eo a? So mirediredy ary lahy. Tena marina izany ka. Tena reo ry zareo fa mitoditodika be aty amintsika. Aza manany ihany letsy a. Za raha tsy mahita nininako. Mamorona angamby lahy. Ny andro koa moa ty maizina raha teo. Tena marina anie izany ry dady. Tsy rehefa mampatahotra be. Dada, tena tsy andeha ho any aho ka. Aza kanosa toy io letsy a. Bangona be zao ny hitako eo. Za ry letsy olombelona vatana no fa mandraty. Tsy maninonako maika fa ilaza efanahy. Arovy ary dada ka. Tsy dia hifarim-bonan'ireo eto ah. Arovy aho ah! Tsy nisy fantatra dada tokoa izay zavatra hitako. Izy no fa mandraha zafana. Hainy fa na zany mahita ny tsy fahitany no fa mandraha. Aza mirarazy talany lafa ny lalana diavintsika zorona tsara e. Tena tsy mahita tokoa ve dada sa hoe mody mitapy fotsiny fa teo tonga aingana any amin'ilay rangabe nitazona ny vatako iny. Ento ny fientanentana po izy ka tsy mihevitra izay hafatsy sy havonintena intsony. Nefa raha marina ny teniny dia maninona izy sa mandeha. Tena mistery amiko so zava-mitrango izao ka. Marina e. Leo mandeha fotsiny fa tsy hita ampy izay marina ambadika izao. Oay! Inona indray retsy? Fa ahoana ary izany e? Rokia! Inona indray dia mahavariana ny lahy? Andraso aloha ry dada. Misy ankizy milalao be dia be retsy. Aiza indray le ty izany a? Tsy mahita an'izany a? Tsy hisy nizaniza izany aho. Lalana malalaka be io. Tena misy ireo ka. Fa ahoana ary izao?
Tena tsy andalo eo aka. Ahoana ary zany? Za ve nijamena sa Rocky mamorona? Andao letsy a! Aza mirarahanyzany lafa ny lalantsika ihany diavina. Aza manaiky ampirorony zavatra tsy manan-kery zany. Ataovy ao an-tsaina hoe malemy reny eo anatrehan'lahy. Lehilahy matanjaka ialahy. Indray ariko. Iganary tarinao ny lalana ry dada. Za nefa tamin'io tena hoe isaky ny mamindra kely dia misy zavatra mitranga tsy ampozina foana. I dada nefa tsy mahita izany rehetrarehetra izany fa za ihany. Asa hoe inona ny tena misy teran'izao zava-misy izao? Mila matanjaka aho dada. Nangoniko ny heriko. Ny vonona nanomboka teo. Hoay, inona indray re ty hitako ty e? Toa fanahy maro be. Tena matahotra. Hoay, fa toy rehetra aza. Ie, tena izy io. Fa ahoana ary zao e? Tsy efa maty daholo ve zany tony e? Ie, tena efa maty tony a. Nahoana mbola hitako? Matahotra be a. Hoay, jerezany izy. Natura Radio. Tena fianakaviana efa maty daholo ireo. Sao dia mba manonovy ariana ny saiko ny mamorona. Io indray fa variany Rocky. Ny ora nefa mandeha ihany. Fa misy indray ary. Za koa moa vatana no famandra dia tsy mahitsy sy hitany. Aleo rotairina sao taraiky beto indray. Efa kely isa dia ho tafaboaka ny vavatan'ny tanàna mantsy. Rocky a! Rocky! Ah? Fa misy inona indray le tia? Mandroso ihany le teny lera. Aingany lafa aza variana be loatra indray. Avela ho any zay ihany. Nefa zara tsy mahita izay hitany akory. Mody atao an'izany amin'izay mahery Rocky. Tena misy zavatra maizina amiko indray ty ry dada. Tena mampiorokototra. Tena tsy mampimy mihitsy e. Fa zavatra inona indray le tia? Za aloha dia miendry lazainy laha fotsiny fa tsy mahita ninona. Ka hitako eto daholo ny fianakaviantsika efa maty e. Ah? Maninona tsara hoe le ty? Zany ho ah. Tena marina ve zany? So mamorona re lahy ty? Tena marina zany fa za ve andainga aminareo e. Fa nany aho no miresaka aminareo e. So adinonareo ary zany. Irehetra aza zao io tazako. Ndray tapo aminy ny dadany sy mamany. Dada to tena matahotra ary dada. Inona ny atao? Tsika ve tsy ho tangoronan'ireo zao? Tena loza koa letsy zany. Lamina fotsiny aloha lahy. Aza mikorapaka. Esory ao an-tsain'ny lany hoe mosarangotondry zareo. Ny misarangotra amin'izy ireo koa tandre moa. Ny tanitsika everina tsara. Ny lalantsika zorona. Zay ihany. Tsika tsy maintsy mitsofoka eny an'elanelany eny fa aza matahotra fotsiny lahy. Eny ary dada. Andao amin'izay ary. Manezaka mafimafy kely tsika mianaka. Aingany lahy. Dada! Fa misy inona ihany le tia? Tsy ireo anie ireo olo ireo e. Za angely ty tsy mahita zay tontolo hitany lany e. Nefa dia eo alohan'ny dada mihitsy nefa izy ireo. Izy ireo isa zany le tia? Fa ny Berazafy sy Ngayaly e. Maninona tsara hoe le ty? Zany ho ah. Zany ve le ty dia marina. Rivotra zao ny hitako eo.
Mijanoana aloha dada fa matin'ireo eo. Mijanoana aloha ah! Eny are! Tena lasa mirora ty amin'ny zavatra rehetra lazainy lahy. Fa inona ny tadiavinareo e? Ah? Inona ny tadiavinareo? Kalma ihany aloha le ty ah. Zay ry dada. Ay, afaka mandeha amin'izay zany tsika ve? Ie, afaka mandeha amin'izay. Ka ndao are! Vitanay sy dada ihany namakivaky ny fanahin'ireo fianakaviana efa maty. Mafy fa tsy maintsy natrehana satria teo ny lalana. Samy tafavoaka amin'ny vavahadin'ny tanàna zaho sy dada. Kanjo, nisy zavatra tsy araka ny eritreretina ny tranga indray teo. Inona hoy ianao no niseho? Zay efa tafavoaka amin'ny vavahadin'ny tanàna letsika. Ary ndao aingana litiry rokia. Efa tokony tsisy anakatsakana antsika intsony. Ny voahana amin'ny vavahadin'ny tanàna ihany ny ela. Mbola mistera mantsy io tanàna ipetrahantsika io. Fantatry lava izany rokia. Fa maninona ialany tsy mamaly? Rokia! Oay! Aizy lahy teo e! Fa lasa zary le ry teo. Fa inona mampajavina ny latampoka teo e? Sa taraka eo an-tanànao ve izy teo? Dia ahoana ny atao? Hiverina ve? Ne, tsy azo atao ny miverina ka. Aleo ary miandry toy izay miverina. Aleo aloha antsoina ihany. Rokia! Rokia, faiza lahy e! Miandry alangy e dady e! Azy loza ny lahy dada letsy ah! Mbola mila ny lahy dada ny lahy! Tsy ho letsy e lahy! Sa e lahy eto akaiky ihany fa mivadika lasa tsy mifankahita fotsiny tsika e! Nitenena mo letsy e lahy! Fa ahoana ary zany e? Tsisy nizaniza mamaly mihitsy. Hoay le ty e. Fa aiza zany e? Vavahady hafa mihitsy ty misy aty fa tsy ny vavahadin'ny tanàna. Ahoana koa ary zany? Inona nahatonga an'izao? Tsy ho lasa saina any ve izao dada hoe lasa iza tampoka teo ah? Sahirana mitady ahy izy izao any. Dia inona ny ataoko? Hiverina ve? Nefa ny ora mandeha ihany dia androso ihany ary ve zany sa? Aleo rangahy mandroso ah. Nefa aleo mailo ihany ah. Tsy hay izay hipoitra aty. Sa ve hoe efa aty an-danitra ah? Oay! Fa iza koa io raha fotsy be hitako. Aiza ary azany e? Olombelona io sa fa natoako? Eh! Tena miome fotsiny izy mafy. Fa inona ny omezanao ahy e? Fa izy ianao te aiza ty toerana misy atsika ty?
tonga soa tovolahy. Fa iza ho ahy ianao? Ary tonga soa aiza? Atria amin'ny trobo-panahy ianao zao. Neny Varola no manoloana anao. Tompanahy hoe? Inona mahatompanahy an'ity toeran'ity? De neny Varola ny anaranao? Faly mahafantatra aloha no zany azy. Ny andray... Atray, aza miteny fa efa fantatry ny anaranao. Efa fantano nefa izay ary mbola tsy mifankahita koa raha tsy vao zao. Fa iza marina io e? Anjely ve? Zay fanahy rehetra efa voaka amin'ny vavahady io dia tafiditra aty avy hatrany. Ny efa fanahy sisa no mitoetra aty. Maninona tsara hoe? Dia misy lalana azo iverenana makany amin'ilay vavahady iray ve nefa? Tena very ary ny Varola. So mba misy azonao atao? Lalana fa nikasaiko andehanana akanjo lasa aty ah. Ianao zao mety mahalala tsara ny aty. Andraso aloha. Misy dia misy tokoa raha ny lalana ivoahanao. Saingy misy toromasika tsy maintsy arahanao. Tena marina ve zany? Aiza lalana zany? Dia inona avy ny tsy maintsy arahana amin'izany? Maika ho tafavoaka ny Varola. Ho avitra ihany zany. Tena faly ery aho fa hoe ho tafavoaka ihany ny fanahiko. Tsy tao an-tsaiko intsony izay misterin'ny Varola. Tsy fantatro izy na anjely na olombelona fa ny hany fantatro dia mahita lalana tafavoaka ny fanahiko izy ka ho afaka nifankahita amin'ny dada indray aho. Misy toromarika tsy maintsy arahana fotsiny izany. Aina fanahy ary izany dia misy lalana lalovana hatafavoahana sy tsy hatafavoahana. Lasa ny saiko teo hoe inona avy izany ny zavatra hitranga amin'izao lalam-panahiko izao. Dia ho arahana ve nefa izany zavatra izany? Mety azo tokoa ve? Leo rangahy arahana fotsiny aloha. Ka vonina tsara ve ianao e? Vonina ny Varola. Na tsy haiko aza ny misterinao sy ny aty amin'ity tompom-panahy ity. Aza matahotra ianao fa ho azonao miandralana eny ihany ny zava-miafin'izao hitanao zao. Fa efa vonina tsara ve aloha ianao e? Aloha rangahy arahana na dia kely finoana aza. Eny ny Varola. Ka mandro soa ary ianao ety amin'ity. Dia izao izay lazaiko anao dia tsy maintsy tratrarahanao. Dia inona ny ataoko eo? Mila diovina ianao. Diovina hoe? Maninona ny diovina izany ka? Angamba maloto aho izao? Sa misy inona? Efa fanahy koa ve mbola misy diovina izany indray kory bebe ah? Dray zay le tsy mety izay. Tsy nofo ihany mila diovina fa ny fanahy ihany koa. Ainao moa izany atao hoe trobo-panahy izany. Vao tafiditra taty ianao dia tadidrio fa mireny. Natura Radio. Ay ve? Za ve nalala moa? Dia mirenireny ahoana moa fa tsy azoko e. Angatsy rehefa voadio dia afaka mandeha amin'izay ah? Tadidrio fa lalam-panahy ny lalovanao izao. Samy hafa ny lalan'ny nofo sy ny lalan'ny fanahy. Mila mivonina ianao izao fa hisedra maro lalovanao mandra-patafavoakanao ato. Ny tongotrao, ny valanao, ny tratranao, ny sainao mila misikina fahavononana tsara. Izay ny mahatonga ny fanahy hoe izay tafiditra aty dia mirenireny. Ay ve? Ka alefa sary fa maika efa vonina tsara zao. Tsy maintsy mirisika. Tsisy raharaiko izay sehatra any fa izay hatafavoaka zao ny tanjony. Eny ary tovolahy. Ka ny tongotrao
no halatra voalohany eo amin'ny odobokely voalohany io ary. Tsy miherikerika mihitsy ianao sady teo izay tompony latrahany tongotra voalohany rehefa vita ny adinao ka hivoaka ny vavahady io ianao. Eny ary ny varola. Sao? Sao mihitsy. Fa alohan'ny hidiranao anatin'ny odobo aloha dia mila mamaky soratra io ianao. Ndraso ary. Indro Zay ny varola. Midina amin'izay aza ao anatin'ny odobo io ianao. Zay? Dia alaivo araka ny toerana misy azy avy ireo fitaovan'ireo. Dia rehefa vita ny fanadiovana ataonao, dia averena araka ny toerana nisy azy avy indray. Avy eo mandeha hanaingana ianao manohy ny dianao. Tsarovy anefa mifambola be dia be ny sedra mety azo anao any aloha any ora roa no menanao amin'izay. Izay ihany ary roke. Sao dia voatazony nga hialy sy ny mibirazavy ary izy. Dia inona ny ataoko? Ny ora nefa efa kely sisa. Aleo anandrasana ihany Sa manomboka eto dia anjarako irery amin'izay sisa manao ny ady. Dia sanaty ve ka efa lasa ny akotry roke. Afaka mandeha amin'izay aho zany? Afaka mandeha amin'izay ianao ry tovolahy. Aingana ianao. Misy zavatra maro mety mbola tsy fahitanao hitranga any aloha any fa aza mikiropaka fotsiny. Ampiasao ny fiadiana sy fiarovana ny menanao. Izay fa manomboka ny ora roa. Eny ary fa lasa ary ny varola. Leo asiana mafimafy ihany amin'izay vetivety dia vita ny lalana e. Oay, inona koa io zavatra hitako io? Toa mbola tsy hitako tamin'izany ho famandra mihitsy azy ity. Vehivavy kely tsara tarehy be. Jerenge izany hatsarany. Ny volony lava be. Mitopatopa ery. Tena manja. Iza ary io? Ry tovolahy. Io fa miantso ilay tovovavy. Dia anatona ve? Nefa sady matahotra izany menatra ka. Efa lehilahy ity ve dia menatra sy atahotra e. Izay vehivavy kely io. Ary iny ny dia ataony. Ry tovolahy. Ahoana ny varola? Mitandrema ianao mitandrema ianao amin'ny tovovavy io. Mikasahaka ny fanahinao izy. Zany ve? Fa izy no izy ary ny varola ny havita haka ny fanahiko. Anjely vavy ve? Olombelona toa anao ihany no lasa ty ny fanahiny. Tsy tafaverina intsony fa tarahika ity. Dia inona ny tokony ataoko manoloana azy? Marina ve izany zavatra lasain'ny varola izany? Ahoana ny noko fa marina izany? Zary vozao tonga aty amin'ity toerana ity. Aleo rangahy mandeha izany Natura Radio. Tsika vavana izy. Jere.
miolakolana, jefitrefitra, mitsikitsiky be, misarakorako. Tahaka ny revon'ity eto raha izao. Mila hetsika koa zany. Fa ahoana ary zany? Ny fanako ve zany afaka mifandray fa tsy ny nofo ihany? Tena mistery amiko izao ka. Mitandrema hoa mialay ianao treo. Reniko eo ianao. Oay marina mafy. Tena saika revo teto Oay. Ary fa tsy le tovavy mpiara-mianatra tamiko taloha ve ty? Ie. Tena izy mihitsy io. Io le tsy zakako tamin'izany. Nseho niavina be. Izy aty lasa mpisarakorako be. Mety fandrika tokoa izao Aleo mailo. Oay, io rakay mandeha dia mandeha ihany. Aleo ialeto aingana sao taraiky aty Ieny Varola, misaotra anao. Andrekakio, inona indray io hitako eo aloha io? Ramatoa be. Ie, ramatoa be. Miketroketrona be ny tarehany. Fa izy io, volony amin'izany misaritadritaka be sahala amin'inona. Sao dia ny Varola ihany ary io vavy kely teo sy le ramatoa be ty. Dia miovaova endrika ve zany izy? Aleo anontaniana hoe. Ny Varola ve io? Ny Varola ve ianao e? Tsy mamaly tsy miteny izy fa mikarakaka fotsiny. Izy ary eo. Nefa ny lalana tsy maintsy eo. Dia ahoana ny atao? Andraso hoe. Misy zavatra lazainy. Inona ny tiany ambara? Raha miakohaka aminy ny dia afahany. Inona ny dikan'izany? Inona koa ny akohafaka eo amin'io? Ny endriny ary mampatahotra be. Misy le zavatra nampitondrain'ny Varola kay moa aty. Ampiasaina eto ngamba. Dia izy amin'irety ny ampiasaina. Ty ngamba. Tovolahy. Fa izy amin'ny zany e. Io ramatoa be io ve zany? Ny Varola ihany rehetra Ny Varola? Fa aiza ianao zany ny Varola? Eto akaikinao ihany. Inona ny ataoko eto ny Varola? Ampiasao izay niraisinao voalohany teo fa mamitraka anao io ramatoa be io. Ty ve? Iny mihitsy. Sady miteny mafy ianao hoe miailay eo anoloko eo, mandriana any amin'ny toerana saza anao. Mialay eo alohako eo ianao. Mandiana any amin'izay toerana saza anao. Oay, ary taonan-javona. Tena fahagagana tsy misy ohatry ty. Mandriana amin'izay ianao. Mandeha dia mandeha ny ora. Fa ianao zany tsy reraka mihitsy manaraka aty. Sady niveriko fanijanona tany amin'ilay vavahady iray iny nge ianao e. Tamin'ny fomba ahoana koa ny avitanao tonga taty amiko vetivety eo? Trao aingana izay nampanirahako anao fa ho fahatra atao miandralanao ihany zany e. Eny ary fa lasa malaky indray aloha zany.
fantatra hoe misy zavatra betsaka fantatry ny Farola fa mbola tsy te hitantaraniko ny zava-misy izy. Efa ela ihany izay nandehanako izay a. Mbola tsy fantatro hoe aiza ary any tokony hiverina. Rinona indray ireo zavatra hitako ireo aloha ireo hoe karazana kilalao. Ie, dia misy karazan'olona milalao ireo. Dia inona indray ny dikan'izao? Ary tsy maintsy eo ve izany ny lalako? Aleo aloha hitazatazana ihany sao misy lalana afaka. Tena tsy misy a. Tsy maintsy mandalo eo amin'ireo olona ireo. Ohatra ny mahaliana ahy itsy kilalao rehetra izany. Aleo ve hoeny? Tena mety amiko ity iray ity. Ahoana izany? Nefa toa mila voly ity izy. Dia aiza ny ahita voly? Angamba ho fanahy manam-bola. Karazana loko ity izany raha azoko tsara. Aleo aloha hikaroka aho sao misy ihany aty amiko aty ka. Sao koa izay ny afaka eto. Tena mbola tsy nahita ohatr'ity indray aho. Misy koa izany ny fanahy miloko manam-bola. Rocky! Resahako reto olona reto. Azafady kely any. Rocky! Neny Farola? Ahoana izay? Mitandre matrany ianao a. Fa ahoana neny Farola? Fa maninona e? Hevitra ambadika io. Mba haroboka anao androdrana ny tanàna. Zany ve? Dia ahoana izany e? Ampiasao indray ny fehidriana manaraka. Eny ary. Miala ary kilalao sy lokaloka ary ny revirevy andehanako a. Inona ianareo? Oaile ty e. Ahoana koa reto lalana telo samy hafa reto? Makaiza sy makaiza avy reto. Dia iza mireto ny andehanana? Inona izao mety ho vokany raha mizotra amin'ity lalana farany ankavanana ity a? Raha amin'ilay afovoany indray dia inona mety hitranga? Ary raha ilay ankavia dia inona mety ho hitako? Tena mistery amiko indray ity ka. Dia ahoana ny atao? Hoay, neny Farola indray izany. Rocky! Mila toro lalana avy aminao foana ary neny Farola. Tonga eto amin'ny sampanan-dalana aty. Tsy haiko hoe iza no raisiko amin'ireto sampanan-dalana reto. Mila miakatra foana ianao. Tsy maintsy andehananao daholo ireo lalana telo ireo. Asesa avy anakavia miankavanana. Maninona? Zany ve ho vita? Ka tsy ho tapitra ihany ny fotoana? Hitanao izany e. Aza mierikerika mihitsy. Rehefa tapitra andehananao daholo ireo lalana telo ireo vao hitanao kakalosy. Azonao antoka fa ho tafavoaka ny vavady a vita izay a. Ary ianao nga tsy araka amiko any ka? Rehefa vitanao ireo lalana telo ireo dia miaraka indray sika mandrapahatonga any amin'ny vavady ny tanàna. Ay, eny ary. Mandrianaingana zatra izy. Dia lasa avy eo ny teto ireo lalana telo ireo. Na dia mbola manjavozavo ato an-tsaiko aza ny zavatra hitranga. Nandeha dia nandeha fotsiny aho. Ary niomana tamin'ireo mety tsy nambozina.
Tena lavitra be ty lalana niraisiko voalohany ty izany. Zay ve mbola tsy todany amin'ny farany ihany. Aleo asiana fiasakasahana madinidinika da. Efa ho fiefatra-tadiny izay. Hoay, ino ndre aloha tazako ry? Andraso hoe tohotry ny hoe io izany ny faran'ilay lalana. Sa tsy izy ve io? Aleo androso moramora hoe. Mila mailo ihany fa tsy hay izay hipotra tampoka eo a. Efa ho tapitra indray ary ve izany lalana faharoa izany? Aiza indray ty no mifarana? Za zany efa mihafahafa be ihany. Tokony fisasaka ny lalako. Ahery kosa ihany ka. Aleo hiazakazaka mafimafy kely. Kely sisa. Mba vetivety kosa ty dia vity ty lalana iray ty ka. Aleo lohakaina kely. Za koa ty dia ohatry ny adalaka. Angamo fa na misy hoe makaina izany. Aleo andray lalana fahatelo amin'izay sao ho dila ny feim-potoana eto e. Fa tsy eto ihany ve ilay sampanana ny sarahana sy ny varola? Tena izy mihitsy ty. Dia aiza ny varola? Fa maninona izy ny tsy hitako eto? Dia aiza ihany koa izay kaiky aloha eo? So dia fandrebirebena kosa ary izao. Ohatry ireny mihodinkodina amin'ny baobaba ireny ve rangahy? Aleo lohatsony ny varola e. Ny varola! Ny varola! Fa aiza ary? Sa efa miverina eo am-bavadin'ny tanàna? Dia hanony diany aho izany sa ahoana? Ny ory ty mandeha any. Raha tsy fitaina moa izany io lalana fahatelo io dia mety ho inona ny vokany? Aleo rangaha ho tohizana ihany ny dia. Tsy maintsy vity. Kely sisa ny ora. Aleo hazakazaka mafy indray aloha. Tena lavitra ty lalana fahatelo ty. Inona mahatonga an'ireo lalana telo ireo tsy mitovy nefa mitohy amin'ny fionana iray ihany? Ino indreny aloha ireny? Zavatra lavalava be dia be mitrakatraka, miolakolana. Ohatry ny hoe kankana be dia be mifangongo sa inona izany ary? Sady jerereta izy fa feno eo am-voandalana. Aleo mandroso ihany hoe ahitana azy tsara. Hoay le ty e! Tena biby lava kay reto. Dia inona ny ataoko? Tena tsy namposiko ty. Angamo izany ireny biby lava ireny manana fanahy.
Lolana nifoka tsy maintsy me. Nefa tsy maintsy mailo ihany fa bibilava retoko. Ahoana koa ary ny atongava amin'ny bibilava ty e? Sady masika be reto izy. Maninona koa ny amin'ity lalana fahatelo ity vao misy an'izao e? Andriamanitra, ampio aho. Tena sepotra le ty e. Mivadika mety tsy mahita aho vao miverina. Ahoana koa ary zany? Ireo bibilava nefa manenjika aho. Aleoloha hijanona kely fa tena valaka ka. Hoay, rehefa nijanona koa le bibilava. Mivonona ialahy roky fa tsy maintsy miady aho. Na zaho maty na ireo bibilava ireo. Inona ny fetiana ampiasaina eto? Ay tieny. Aleo voako ty dia kapakapaina any daholo. Manatona Jesahy e! Manatona ho aho! Toa mienahena fotsiny reto izy. Ary ho avy aho anatona anareo rehefa tsy anatony nareo ah. Natsira radio. Be tampoka reto marina. Alefasy fa vonona ny aty e. Sany are! Atao ohatr'izao fanaovana azy. Ery sisa. Efa mekely ny ora. Aingala rokia. Nako reto le ty e. Le rangahy mandroso foana. Tsy misy matahotra izany rangahy eto. Lehilahy sorandreny menaka ny aty. Tsy matahotra kotroka, tsy matahotra ny faty. Sa velona. Vonona ny ady, tsy mataho biby. Kay le ty me mafy sa ny feona vorondolo zany. Mila tsy ho zakany sofiko. Zakako e! Zakako! Ay! Oy! Ay mo tsy mahazo manao an'izany. Fitaiko tsirairay rangahy reto ah. Androso ah. Sy vorondolo avokoa ve? Fa aiko ve misy ny fanahin'ny vorondolo e? Tsy misy fanahambiby maleo fanahan'olona zany rangahy. Fanahambiby zany tsy manan-kery eo anatrehan'ny fanahan'olona. Vitako ihany ny ady tamin'ny bibilava sy ny vorondolo. Vitako na dia tampoka sy nampangoritsina aza. Lamina ny saiko avy eo. Fa ny zavatra tsy nampozina indray, vitsy izay dia ity. Efa tena kely sisa ny ora. Ry amin'ny fatazako ry amin'ny faratazan'ry faran'ny lalana. Satsy izy io. Ohatra misy zavatra hafa nefa izy izany. Inona io? Andrekaka eo. Tena biby izy izany. Eto vao tena ho mafy ny adiny ny teo aloha. Tena biby fitoloty. Jery ety fitseriny. Efa vonona ny andrapaka. Iza amin'ireo lohan'ny fito ireo ny andrapaka zany? Hoay, nokapaiko mantsy. Hoay, Andriamanitra, saika maty.
Iza mireto? Fito reto ny tena mitondra ny vatany. Zay zao mila tadiavina aingana. Hoay le ty saika voakaikitra fandroany. Tena leo loha asiana fitsoahany ty fa tsy lasa. Ady manenjika izany. Reto. Manenjika be izany. Tsy misy lalana azo iviliana koa nefa. Raha zao no mitohy ho tapaferina any amin'le sapanan-dalana telo ah. Efa niory ty tena fa kely sisa. Aleo hiatso an'ny Nefarola rangaha. Nefarola! Nefarola! Onjeo ahy e! Nefarola! Onjeo ahy! Kay! Maty ah! Tena voafinga le biby be ty ah! Kay! Kay! Tena tsy afaka tsony ah! Dia voafatiny ty biby fitoloha ty eto. Inona reno ataoko hoe? Andriamanitra ampio ah! Zay ah vao nahita an'izany biby fitoloha zany. Lavony ah! Ny ora tamin'io fanandrina tamin'ilay biby fitoloha iny efa tena atombotra. Ho tafavoaka ve ah? Oay, iny fandrapaka be ilay lohany iray. Kay! Andriamanitra so hiampa tafialaingana. Ary aleo kapakapaiko amin'ity antsy ty io. Tsy mahery amin'ny anaran'ilay fahamarinana. Inona an'ity? Ratsy moa. Toerana kely. Efa voafitaka. Ary aleo kapaiko amin'izao ty lohany afovoany ty. Amin'ny anaran'ilay fahamarinana. Zay. Ay mora resena kely ohatr'izao ihany ty. Ary aleo kapakapaiko any daholo amin'izay reto tambony reto. Zay. Efa miala iny ty. Eo amin'izay any. Fitaina aingany ty lalana ray farany ty. Kely sisa. Asio ezaka mafy parapara ny resy roky ah. Ho aiza ianao ry tovolahy? Izy ianao manaton-doza ty? Paizy zany e. Paizy ianao. Mamita hiraka ako. Za ny kakalosy aminy. Ah? Kakalosy? Tena mifanahy ny kakalosy ty zany. Tsy vaniny ianao ry kakalosy ah. Raha tena mendrika ianao dia avy-tsoro ny vatako. Dray. Tsy ah. Tsy avotsotso ny vatany se. Efa mpitovy ny heriko indray io zao. Sanatria anie zany e. Tsy anananao fahefana zany ny vatako. Ary dia tapitra tretoko ny fahefanao sy ny andronao e. Nofy anie zany. Zany ary tatazo e. Kay le ty e. Tsy fanahy niala. Ary mahery miaro be ty fedina meniny varolo ty ah. Ho avy amin'ny angatsiaro no ary kakalosy ah. Tsy makay zany e. Zany kosa ary ny valiny e. Tena
Navoa! Matya! Hoay! Ary inona kosa mahazo azany? Tena mihamanjavy ny izay jereo masoko. Dia sanatria ka efa tapitra ny ora. Dia ahoana? Ka tsy izay vao ho faty aty aho. Tena miantona eo ambavadin'ny tanàna fotsiny dada. Ny vatako kosa maty raha izao. Misy mazava betsakako jerena io. Andriamanitra! Tena kivy aho. Mety tsy hitako tsony angamba izay zanako izay. Efa afriny izay niandrasako azy teto izay. Dia hody viasa handrosaka ny vatany. Ampio Andriamanitra. Taroly! Mariety! Fa inona ny ataonao aty? Dia ahoana nafantaranao fa aty aho? Iza ny teny taminao? Sady sa ianao mandeha irery amin'ity andro maizimbe ity ah? Ka resy tory tao ihany aho. Ary taitra avy eo dia gaga mbola tsy nahita anareo mianaka. Tapitra ny teteziko daholo ny efitra rehetra hatrany amin'ny trano fandroana sy fivoahana aza. Dia nandondona tamin'ny zareo tao andrefana aho. Dia nilasa izy ireo hoe nisy olona hitan'izy ireo nandalo teo an-tokotaniny fa tsy fantany. Dia izay no nahatonga aho nieritreritra hoe saonareo mianaka izany. Ay ve? Ary lasaiza izany Rocky? Aiza izy? Lozy ty. Dia inona no lazaiko eo Mariety? Ahoana ny fomba ilazako Mariety fa efa fanasa izy Rocky ny hitako farany. Taroly, inona ny tsy mampiteny anao eo e? Fa inona ny zava-nisy? Lasao! Maty izy sa velona? Nisy nakakeriny ve? Tonia aloha ianao e. Karaha izao malaky ary e. Izy anika ka efa... Maty! Andray ry Taroly, indrisy Rocky. Fa tena ahoana loatra ianao ny tsy tafahoana tamin'ny eny farany akory. Tena ninona izany Taroly ny tsy nilazainao dia aiza ny fatamangatsikany? Mangina aloha ianao e. Tsisy marina izany lazainao izany. Tsy azoko. Dia aiza izy izany ka velona izany izy? Izy angeka ka efa fanahy ny tiako lazaina teo e. Mbola velona ny fanahiny. Maninona? Zaza mba hanaovanao resaka matavy eto ry Taroly efa maty ihany ny dika an'izany. Tsy izany ka. Mbola misy zavatra be dia be tsy fantatrao. Mila fanavotana ny vatany. Mbola tsy taritsika. Ahoana tsara hoe? Izany e. Maisina amiko izany zava-mitranga izany ry Taroly fa inona no nahazo an'i Rocky izany? Dia iza no namono azy? Aza nafenanao ny marina Taroly matoko ianao raha manino ny Rocky Eno tsara aloha e. Araka ny nambarako anao teo dia efa fanasa izy Rocky. Ny vatany nitazon'ny kakalosy ery amin'le ladoany ery. Izany ve? Ie. Tena tsy vanina le kakalosy. Dia ahoana ny atao amin'izany? Ka eo indrindra tsika izao. Miandro ny fanahy antsika vao afaka mandeha nefany. Ay, ka raha tonga dia makeny amin'ny kakalosy tsika e. So efa eny izy. Andao ary. Andasiny eny. Rocky! Andao aingana ho eny amin'ny kakalosy. Iantso ty hoentinareo. Nareo manatsatoka azy amin'ny kakalosy. Mipetra tsara ianao ry Taroly tsy mpamono olona isika. Fa maninona nefa raha Rocky ihany no mitazona niny antsy iny e? Tsy mety ry neny Efa misy baiko hoe nareo mitazona an'ity ary nareo ihany koa manapaka ny lohan'ny kakalosy amin'iny. Misy tonga no tafady aty.
Tena misy kotroka be zany. Eno a, tena matahotra tsara izy mianaka. Tsy androsoany aka. Andaorina eny a. Ilaina ianao. Tsy vita io ady io raha miala ianao. Zay ny ianao. Ndao malaky. Ndao aingana ary. Anganina reo efa kely sisany ora. Zovy! Zovy ny manatona ty amin'ny taoniko ty. Andefasako raha nareo androany. Alefaso izay alefanao e. Efa vonina ihany koa ny aty. Tsy matahotra izay fa alefa izay alefanao e. Hoavy a! Zany ohatra tasy. Oay, saika vota dasiny eny. Za koa ty tsy afaka manao ninina akory fa efa izay ny baiko. Ary zareo samy nofy ihany no miady. Miandry izay afaty haingaiky aloha sy izany vao afaka miditra ao anatin'ny vatako. Tena saika voa. Misy hery ny ty antsy ty zany a. Ortaoroly a, mandremy ianao fa ianao foana nge nikendreny e. Matoky ianao fa tsy ahavoantsika izany io e. Dada! Loza ve tena nikitika le antsy. Inona ny ataoko? Tsy maintsy alaina io fa io no ahafahana mandresy any Betelesa. Io malafanga olo mbola variana miresaka ny roaky. Hoaziny! Hoaziny! Tatazo e! Tsy makaizy zany. Mbola tsy mahalala ny kiaky aloha somary ianao. Tena tsy voa masina. Te inona no ataoko? Avy alao iny antsy iny. Izy zany. Maty aho. Zay. Maty io. Ndao amizay nde. Entiko. Ary aiza ny vatany roaky amin'izao? Oay, loza fa nirehitra daholo le toany telo ry Daroly a. Aiza ho any vatany roaky? Ka za koa zanga zao malala hoe aiza e. Maheo koa vatany zanako. Atsoy aloha ny fanahiny. Iza rehefa tsy hitatsony? De lasaiza. Sanatria ve? Milamina aloha e. Ka ny afo ty miamiretareta ihany sady mihitatra tsikelikely. Andao andeha ka, lasa! Mariety a! Mariety, andraso aloha e! Andrasany ianao! Za koa tsy hijanona eto ka. Iny keo any lasa. Adasineny! Oay, tsy roky ve zany? Izy zany. Fa aiza izy zany? Mbola fanahy ve sa efa ao amin'ny vatany? Fa aiza le tela zany a? Ty ary dadasineny a. Roky? Tena olombelona nofo mandrava ianao sa mbola fanahy? Eno a? Za efa nofo mandra ty manoloana anareo ty e. Zanako, misaotra anao Andriamanitra. Isaorana ny afo. Kantory andeha hiala eto amizay fa tena mahita teraka ty toerana ty. Ndrotra sa ny eo afo io eto tsika. Hatreto dia mbola mistery avokoa ireny atim-panahy rehetra nandalovako ireny. Saika tsy nino dada sy nino raha ny tantaraiko. Toy ny hoe manofy aho rehefa miverina mieritreritra n'izany rehetra izany. Manomana fanadinam-panjakana ho amin'ny ambaratonga fahatelo aho amin'izao fotoana izao. Adinim-panahy